Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Hoy Henry David Thoreau mandehana mipahatokisana any amin'ilay lalana izay manondro ny tanjonao ary dia hiaino sahady ilay fiainana efa noeritreretinao. Raha toa ka mino ny olona anankiray fa tsy maintsy tratra ny tanjony, moa ve tsy hanao izay ezaka rehetra azony atao izy mba azahoany izany? Raha toa ka indro efa tazanao ny lalana makany amin'ilay tanjona izay tiana hotratrarina, dia aza manaraka lalaka hafa intsony fa iny ihany izorana. Eny, mety maro ireo sakana sy fandrika ary fakapanahy azo anao eny an-dalana eny, saingy aza atao sakana tsy hahafahanao manatratra ny tanjonao izany. Ary tian'izao sahady dia mizara miaina amin'ilay tanjonao lehibe ampinoana. Ahoana hoy ny voalazan'ny soratra masina? Ary ny finoana ny fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny amin'ny zavatra tsy hita. Hebreo 4:1. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. tsy fanao ny mitetika ravitoto na dia maika manao ahoana aza ny olona anankiray. Tsy fanao ihany koa ny manaikitra omby mitsangana na dia misy azy ny atao hoe bevoka ratsian-kena. Tsy fanao ihany koa ny tonga tsy miarahaba. Arak'izany dia ankafaliana no iarabananao mpiaino sy mpanaraka izao fandarana fahaiza miaina izao. Ka arahaba mahenika ny isam-baravarana tahaka ny masoandro be lohataona no atolotra ianao mpiaino. Dia ho ampiko ny sosiny tsara ny ianao ary tsy diso ny sambatra sy ny mananjara. Ny namanao lantaory misatsoely no mitafo aminao ankehitriny, ny namana naritina kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Eny ary, izay no ela fa iresaka mikasika ny toetra tsara ananan'ny fianakaviana isika anio. Ny toetra tsara ananan'ny fianakaviana. Inona moa izany toetra tsara ananan'ny fianakaviana izany? Izao manko ny zavatra fahita ombenimbieny eny anivon'ny fiarahamonina eny. Miankina amin'ny toetra amin'ny fianakaviana tsirairay izay eny anivon'ny tokantrano no endrim-piarahamonina misy eny rehetra eny. Miankina amin'ny toetra amin'ny fianakaviana tsirairay izay ao anatin'ny tokantrano anankiray izany no endrim-piarahamonina misy eo manodidina n'iny tokantrano iny. Fa hita ankehitriny ohatra fa misy ny fifandranitana eny anivon'ny fiarahamonina eny, misy ny fifampiandaniana, misy ny fifampialonana, misy ny fifampiatsiana, misy ny disadisa isan-karazany miteraka lonolony sy tsy fifanarahana aran-tsaina izany. Ombieny eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ireny miseho ary ireny no misy fahita dia vokatry ny tsy fisin'ny fahazavain-tsaina intsony eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy dia misy intsony izany hoe fahazavain-tsaina sy fahatsora-po zany eny anivon'ny fiarahamonina. Ahoana nefa no mety anatsarana izany fiarahamonina feno raorao izany? Mbola afaka atsaraina ve io fiarahamonina io? Mbola azo atao tsara ve ny manatsara sy manome endrika tsara izany fiarahamonina izany? Raha ny marina dia mbola azo atao tsara ny manavitra sy manatsara io fiarahamonina io.
amin'ny alalan'inona nefa dia tsy inona fa amin'ny alalan'ny toetra izay miainga eny anivon'ny tokantrano sy ny fianakaviana tsiraray. Ary ny fototra dia tsy iza fa ireo ray aman-dreny izay tsara no manome ny ohatra tsara izay ho tahafon'ny zanany. Izany hoe ny ray aman-dreny zany no tsara ho modely izay ho jeren'ny zanany sy ho tahafony ka ataony ho hita eny anivon'ny fiarahamonina eny, satria arakaraka izay feam-piainana sy ny modely izay asehon'ny ray aman-dreny eo anivon'ny tokantrano no miseho ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ireo zanan'ireo. Noho izany mila ray aman-dreny tsopo ny fiarahamonina. Eny kristianina ihany koa ny fiarahamonina, kanefa indraindray ihany koa misy na dia atao hoe tsy mbola malala an'izany atao hoe resaka fivavahana izany aza dia manana izany fahatsoram-po izany. Mila izany ny fiarahamonina, mila ray aman-dreny tsopo izay mamiratra toy ny tarimasoandro bebe kokoa eo anivon'ny tokantrano sy eo anivon'ny fiarahamonina. Amin'izany dia tsara ary ray aman-dreny raha ohatra ka manatosaka amin'ny zanany ny teny feno alemem-panahy, teny feno fitiavana, teny feno tsiky, teny mampahery sy feno hafaliana, mba hahafahan'ireo zanan'ireo ihany koa manaparika izany eny anivon'ny fiarahamonina. Tsara ho fantatry ny ray aman-dreny fa eo antsoroka izy ireo ny adidy, satria ianao ray aman-dreny no napetraka Andriamanitra ho mpitondra hazavana ho an'ny ankonana sy ny fianakavianao, ary ianao ilay mpanome hazavana ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina. Ka ny hazavana izay eny am-pelantananao dia zarao sy omeo ny zanakao mba hahafahany manaparika izany eny no manodidina azy. Ary aoka tsy ho ray aman-dreny mpanome modely ratsy ianao, fa modely tsara omena ny zanakao, hahafahany mizary izany amin'ny manodidina sy ny mpifanolo-bodirindrina aminy ary ny fiarahamonina ray manontolo. Aoka ianao ray aman-dreny amirapiratra toy ny hazavana tsy azo takonana, tsy azo afenina eny anivon'ny tokantrano izay misy ianao. Aoka ianao anazavany lalana izay tsy maintsy izoran'ny zanakao. Fa raha manao izany ianao dia amirapiratra eny ivelany eny ny zanakao, ary tsy ho takona fenina ihany koa ny hazavana izay entin'io zanakao io izay avy aminao. Ary anana ilay atao hoe rafitsaina ny zanakao, ka olona tompona ndraikitra ilaina sy hamiratra lalandava eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny firenena iray manontolo mihitsy aza. Izao mantsy, raha hainy ray aman-dreny ny mandrehatra ilay hazavana eny anivon'ny tokantrano izay amiratra mandrakarivo, dia tsarotra ho an'ny zanany ny aneo izany ety ivelany. Ny tokantrano tahaka izany mantsy, ilay tokantrano ikorinana ny fifandraisana mahafinaritra, ikorinana ny fitiavana sy ny fifankatiavana, ikorinana ny fifanajana sy ny fifandeferana, ary tokantrano isehoan'ny alemem-panatanteraka izay feno fihaverana ny hafa, satria iaina sy iseho ilay alemem-panahy tsy misy fitiavatena sy tokantrano mahay manaja ny hafa. Ko raha tanteraka ifilamatra eo anivon'ny tokantrano io dia izany tokantrano izany mihitsy ilay tiany ny anjelonenana, tokantrano misy ny fiangovana amin'Andriamanitra sy anjakan'ny fitiavana marina, dia ilay toetra endrik'Andriamanitra izany. Irariana ary mba ho tokantrano tahaka izany avokoa ny tokantrano rehetra maharezy ho fandarana fa haiza miaina izao. Dia inona fa samy andray ny adidy sy ny andraikitra tandrify azy avy, na ireo ray aman-dreny mpanome hazavana izany ka mampety izany amin'ny zanany, na ireo zanaka izay nandray ilay hazavana ka naparika izany eny anivon'ny fiarahamonina ka tsy ho takona fenina intsony ny hazavana izay entiny izay miteraka fitiavana, alemem-panahy, fifankatiavana
fifanajana ary fifandeferana. Faiza miaina mampilamitsaina. Dia izay indray no masakazona tolotra tamin'ity androany ity, ametrahana ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. AWR manolotra ho anao Ilay feo fanantenana. Ny namanao Stéphane Razafiany no manoloana ny micro ary manolotra ho anao ampifaliana hatrany ny arahaba noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nitahiry antsika tsirairay avy ka mbola nahatafahona antsika indray ao anatin'izao fandaharana izao. Ampitomboina ho antsika mandrakarivany izany fahasoavany izany. Toy ny mahazatra dia manasanao mba iombina ao anatin'ny vavaka izay hotononona manaraka izao isika mialohany hiarahana mizara ny teny nomen'ny Tompo ho amin'ity andro androany ity indray. Ivavaka isika. Ray tsara, rainay izay any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy mandrakariva izay nahazahoanay ny antso anao hoe ray, amin'ny alalany no anatonanay ianao dia mianta aminao satria rainay ianao, mba hamelanao ny tsy fahamendrehanay, mba hanadioanao anay amin'ny ranony zanakao, satria ny elokay mantsy no manakana anao tsy hanomeanay fitahiana sy fahasoavana be dehibe, ary manakana anao tsy hiresaka aminay mivantana, manakana anay tsy hahita ny tavanao. Mamelany elokay. Ary aoka ao amin'i Jesosy Kristy no hijerenao anay dia mba ho heverina tahaka azy izay ka hitenenanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Dia mba manatre izao fotoana izao raha eo, akoho feno ny fanatrena avy aminao sy ny fitahiana avy amin'izany fanatrenao izany izao fotoana izao. Dia ampaladio ny sofinay, sokafy ny fonay ary fenoy ny fanahinao izay mba handray ny teninao ary hivelona amin'izany teninao izany. Misaotra ray malala, misaotra Jesosy noho ny fanelanelananao, misaotra fanahy noho ny nanomezanao izany teny izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy toe-javatra sasany amin'ny fiainantsika no tsy ahitantsika fanazavana antsointsika amin'ny hoe lojika, ny amin'izay antony nahatonga azy sy nampisy azy. Mety ho tsara izany toe-javatra izany, kanefa mety ho ratsy ihany koa satria tsy mifanaraka amin'ny lojika na rarin-kevitra nahazatra antsika eo amin'ny fanazavan-javatra sy amin'ny fomba fisehoana. Raha tsara ilay toe-javatra miseho, dia gaga noho ny tsy fahafantarana izay mety ho anton'ilay toe-javatra isika, ary faly koa mazava loatra satria heverintsika fa fahasoavana izany. Raha ratsy kosa ilay toe-javatra, dia gaga ihany koa isika, malahelo ary mety hihevitra azy isika fa nafoin'Andriamanitra na koa nokapohiny sy nofaiziny, na dia tsy voatery ho izany aza no fanazavana azo omena ilay toe-javatra miseho iainantsika. Ohatra, ny nanjoan'i Joba voalaza ao amin'ny Baiboly, voalaza ao amin'ny boky mitondra ny anarany ao amin'ny toko voalohany, Joba toko voalohany, andininy voalohany, fa marina sy mahitsy izany lehilahy izany, sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Kanefa dia fantatsika loatra ny zavatra nanjoan'i Joba. Toy izany koa ohatra i Josefa, nomen'Andriamanitra nofo milazany amin'ny fiainany amin'ny ho avy izy, kanefa nitoy ny fiainany tao aoriany izay
dia famadiana nataon'ny rahalahiny izay nialona azy. Rahalahiny ihany nefa ireo. Lasa andevo izy, nigadra izy noho ny zavatra tsy nataony akory avy eo. Nisy ihany koa ohatra iray araka ny fanambarana nataon'i Jesosy ao amin'ny Lioka 7:14. Olona 8 nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty. Nihevitra ny maro fa noho ny fahotana izy ireo no nahafaty azy. Kanefa dia tsy izay no antony hoy Jesosy. Farany, ohitra iray izay Jesosy mihitsy no nametraka ny mpianany tao mitoejavatra nampiraviravin-tanana satria mifanohitra amin'ny lojika nararyn-kevitra mahaolona ny fomba azahoana manatanteraka ny baiko nomeny Jesosy ary tonga amin'ny fitenenana mihitsy aza manao hoe mila voatsiary Jesosy. Ao amin'ny Matio 4:17 andininy 7:20 hatramin'ny 2:20. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nentin' Jesosy niala sasatra any an-tany foana ny mpianany, mario tsara, any an-tany foana ny mpianany, kanefa fantatry ny olona izany, koa dia maro no niala tany amin'ny tanànany nisy azy ka nanaraka an Jesosy sy ny mpianany tany an-tany foana. Mariana tsara, fa tany foana tsy misy tanàna no nisy azy ireo. Rehefa ariva nefa ny andro, ka niteny tamin'ny Jesosy ny mpianatra hoe aleo alefa ny olona andeha ody sy amonjy fodiana, fa tsy misy sakafo omena azy ary tsy misy trano atoriany aty fa tany foana. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra hoe tsy tokony andeha izy fa omenareo hanina izy. Tany foana no misy, tsy avelan'i Jesosy mandeha ny olona rehefa vita ny toriteny nataony, fa hoy izy hoe omenareo hanina izy. Tsy misy ny vola hividianana sakafo ho an'ireo olona efa ho R2 ireo. Ary raha misy aza, dia tsy misy mpivarotra azo hividianana sakafo ampy ho an'ireo olona ireo. Mety ho nihevitra sy nanontany tena mihitsy aza angamba ny mpianatra nanao hoe inona ary ty zavatra tadiavin'i Jesosy atao ity? Nahoana no mila voatsiary aminay toy izao izy? Tsy mazava aminay satria tsy azo tanterahana. Ny apôstôly Jaona, raha mitantara io zava-nisy io amin'ny filazantsara nosoratany, Jaona 4:9, no manome ampaham-panazavana ho antsika manao hoe fa Jesosy nahalala ihany izay efa hataony. Raha adika amin'ny fiteny hafa, dia azo lazaina toy izao ihany koa hoe fa Jesosy nahalala izay antony nanaovany izany sy izay zavatra efa hataony raha teo. Azo lazaina ho toe-javatra extrême amin'ny teny frantsay na cas extrême ireo no raisintsika ohatra ireo. Marina tokoa fa tsy misongadina be sy tsy mafy be toy ireo ohatra no raisina ireo foana akory ny zava-miseho amin'ny fiainantsika. Kanefa na manao ahoana fomba fiseho ny toe-javatra tsy azo azavaina miseho amin'ny fiainantsika, dia azontsika atao ny mahatoky ny tenina nampitondrain'Andriamanitra ny apôstôly Jaona manao hoe fa Jesosy nahalala izay efa hataony. Ao anatin'ny toe-javatra tahaka ireny tokoa mantsy no mampiariary ny mahavoafetra ny mahaolona antsika sy ny tsy mahavoafetra an'Andriamanitra arak'izay ilazany ny mpaminany Isaia azy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hatrany, tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany, no avon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fievitro noho ny fievitrareo. Isaia 5:7. Ny toe-javatra tsy azomena fanazavana mazava rehetra miseho amin'ny fiainantsika, na tsara izany na ratsy izany, dia tsy milaza fotsiny fahavoafetra isika fa midika ihany koa fa tsy azontsika fehezina arak'izay vina sy fahaizana mandrafitra petrakevitra maty paika ataontsika akory ny toe-javatra rehetra. Jeremia
dia nanana izao faresen-dahatra manaraka izao manao hoe Jehova o fantatro fa tsy han'ny olombelona ny lalan-kalehiny na han'ny mpandeha no alavorary ny diany. Jeremia 10:17. Misy hery sy fahendrena ambony lavitra no izay ananany ny olombelona, Jehova no anarany, mahalala ny ao amponin'ny olona tsirairay arak'izay voalaza ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:7 manao hoe Mpanjaka voalohany 7:7 manao hoe fa ianao dia ianao irery ihany no mahalala ny fony ny zanak'olombelona rehetra. Tsy ny ao amponin'ny tsirairay ihany no fantany, fa ny momba asy ianao iray manontolo mihitsy no toy ny boky mivelatra eo anatrehany. Eny, fa na dia fony tsy mbola nisy akory aza zasy ianao, arak'izay lazain'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 7:30, Salamo 7:30, 9:4 sy ny 9:1 milaza izany. No ireo rehetra ireo dia mahalala zay antony efa nataony sy mbola ataony ho anao Jehova Andriamanitra na Jesosy koa zay ilazanao azy. Isika kosa nefa amin'ny mahavoafetra antsika ka tsy manana fahalalana ny anton-javatra rehetra miseho, dia mampahafantatra antsika Andriamanitra ao amin'ny teniny voasoratra ao amin'ny Obolana 5:12. Obolana 5:12 manao hoe ny zavatra rehetra nataony Jehova dia samy misy antony avokoa. Ary manamafy izany ny mpitoroteny ao amin'ny mpitoroteny 7:1 manao hoe ny zavatra rehetra samy nataony ho mendrika amin'ny fotoany avy. Ko nahoana no manome tsiny azy ianao no ny tsy nampisehoany izay antony amin'ny ataony? Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba 7:17. Joba 7:17 manao hoe fa Andriamanitra dia lehibe loatra ka tsy leony ny zanak'olombelona. Toy izao manaraka izao no ilazany Baiboly amin'ny Baiboly amin'ny dikateny iombonana azy eto Madagasikara. Ireo andininy ireo manao hoe ko nahoana izy no iadinao rehefa tsy mamaly izay fanontanianao. Lehibe loatra Andriamanitra ka tsy azon'ny olombelona ifanandrinana. Misy mpanompon'Andriamanitra iray antsoina hoe Ellen White nanoratra toy izao ao amin'ny boky mitondra ny lohateny Ministère de la Guérison, pejy 7 manao hoe mitarika ireo zanany Andriamanitra tahaka izay mety ho nataon'izy ireo raha nanana fahafana hahalala ny farany hatramin'ny voalohany izy ireo. Ko satria Andriamanitra irery no manana izany fahalalana ny ho avy rehetra hatramin'ny voalohany izany, dia hoy ny torohevitry ny Baiboly amiko sy aminao amin'ny Salamo 7:30, Salamo 7:30 manao hoe ankino am Jehova ny lalanao ary matoki azy fa hataony tanteraka. Toy izao koa ny torohevitra voasoratra ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany 15:10, Isaia 15:10, vakiko amin'ny dikateny ombonana eto Madagasikara, lay andininy manao hoe raha misy mandeha amin'ny maizina tsy ahitah-pahazavana mihitsy, aoka izy hitoky sy hiankina amin'ny tompo andriamaniny. Am'ireo ohatra no tany saintsika tery ampiandohana ireo, na i Joba, na i Josefa, na koa ny mpianatra, dia samy tsy nisy niala tamin'ny tompo Andriamanitra avokoa, ary dia fantatsika loatra ny fahafaran'ny tantara n'izy rehetra ireo. Matoki an Jesosy fa izy efa mahalala izay ataony ho azy ho anao. Matoki fa misy fikasana tiany ho tanterahana izay tsy tratry ny sainao eo amin'ny fotoana io indrindra. Ny anjarako, ny anjaranao dia ny mahatoky azy. Aoka hahatoky azy satria efa fantany izay ataony. Amin'ny anaran'i Jesosy ahatoky isika. Amen. Darika Ainala. Zay ampioawahai
mankasitraka yanakizay tendrinao ray omefaretana ka ile fitra oeo ambany fitan tananao eny beny faorina nisy aniko rekasaina tsy to eny ekeko izany fianao malala izay maso eny marokony manjoa nisy aniko ireo fanirina tsy to asa sy tontolo hiainana voakolo antoko ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amina diomady iarahnao amin'ny ramatora zoelosoany irina honore teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary faly tafaraka amintsika hatrany amin'ny alalan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana izay iarahanao amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana mahasoa sy mahafinaritra tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra samina ary naridiana orbonary a nandalo teneny tambolony Josefa ho aza tsara n'izay fambolena zany rangaty fa tsara hoana ramatoa tonikindrindrina mihitsy ny nanaovandry zareo ny volo legioma ny ao fa kindrindrina hoana ary Matilda enoy tsara manao zany fampivadiam-bolo mirindra sy milamy eo amin'ny toerana ray zany ry Josefa de tena araka zany tokoa ny hitako tany am'izay rangaty sy ny voninkazo kapusinina manodidina ny tany fambolena de fatatra any zany sady ady amin'ny bibikely io ny zaniko no ny en'olona eny atokotany na ao anatin'ny tavim-boninkazo ny mamboly voninkazo fa ry Josefa angambany tsy mahita ho volena tsonika ny tany tokony ambolena zavatra ho anina indray no ho anaovana an'izany fa ory Matilda fenotive zany de fa tsy mahita tao mihitsy lozanao mitsikilo ny fiainan'olona ny fotsiny sofianatra zany ry bonary fa tsy mitsikilo de tsy eritreritra ny voatra mihitsy zany ve fa za tsy mivoatra za mitana sy manaraka tsara ny fambolena mahazatra an'ray tsy mieritreritra tsy zany ny tiako lazaina ry bonary fa mila fampivoarana ny fomba fiasa azonao satria ny fampivadiam-boly de mitondra tombontsoa be dehibe ho antsika mpambolo mihitsy mitany lasa voarakotra voly de ny hedratsy voasakana ary ny volo miakatra isan-karazany fa angano tanitsika tsy voarakotra volo ry Matilda ary rehefa mamolo zavatra isan-karazany ve tsy ho isan-karazany koa ny volo miakatry aza tapahanao aloha ny fanazavako misy zao karazam-boly azo ampiarahana volena eo amin'ny torom-boly anankiray ary ny fanaovana an'izany de misakana amin'ny bibikely sy ny aretina mpanimba ny volo tsy ho tafiditra o ramatoa zany fa inony ireo volentsika ireo tsy karazam-boly karoty ovy anana salady petit pois tsaramaso katsaka de mbola inona koa ny tadiavinao ka mbola manazava ny hafa ianao koa de mora miakatra eo ka ny anao zay ataony Josefa ihany no mety bonary ninone aza manodin-dresaka na mampifangaro resaka ianao mihitsy no fampandrosoana ny resahany eto
anatsarana ny fidiram-bola atao tokantranontsika sy ny fahari-piainantsika. De ho hitanao tsara ny ezaka ho atoko, ho asehoko anao fa mahay ny asa n'izao lehilahy zao. Samy mpambolona za na Josefa de aleo hifampitany ito, na hivarotako ny akoho amam-borona betsaka azy atsara ny famboleny Bonara, de ho atoko zany atsana ny fidiram-bola ny fianakaviana. Ory Bonara, raha zay foana ny mahatonga amin'ny Matilda hitsiriritran'izany fampivadim-bolo mirindra andry Josefa zany. Aha, tsy aleo doikanao afa aleo iaino radio fandaharana mikasika amin'ny fambolena mihitsy mantsy zao ny lazainy Josefa fa mandeha amin'izao oro zao. Mbola ny radio andry Josefa koa no nasainy hoenonao. Raha tsy nanambady aloha Josefa de hafahafa tamiko mihitsy zany ka. Mba mangina rery Bonara fa tsisy enona fandarana, miteniteny foana. Eo enao sy ny radio anao fa aleoko makeny any Rainlity Bonary ninona? Bonary, avy eno fa mahasoa atsika nety si eno rery ao. Hatra mbola faly ihany koa sika amin'ity an'io ity, tafaraka amin'ny Ramatora Azoelo Soa ny Irina Honore, teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary efa nisotro ronono. Arabainay ianao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharantsika indray. Miarabanao fantsa de miarabantsika mpiaino rehetra mafatrapo. De vao mahareny anaranao ny mpiaino de efa faly hoe hitondra zava-baovao an'ny mpiaino indray. Mahakasika n'inona indray re zany tompoko no entintsika ho an'ny mpiaino? No entiko antsika mpiaino iray amin'ity an'io ty de fampivadim-bolo mirindra sady milamina eo amin'ny toerana iray. Mahazatra antsika mankony indraindray ohatra hoe lavaka anankiray asa de apitsika tsaramaso na apitsika anana, tsy mety zay sady tsy ara-baiboly koa zany zay fomba fanaontsika izay. Fa ny tokony ho izy de ohatra hoe baranjely plasy iray de mamboly eo avy koa ianao plasy iray, mamboly tsaramaso ianao plasy iray, de ohatra hoan'izay zany ny tokony anaovantsika n'ilay hoe fampivadim-bolo mirindra sy milamina eo amin'ny toerana iray. Mitondra vokatsoa be dehibe eo antsika mpamboly zany izy io satria ny tany voarakitra voly, ny vokatra miakatra misy karazany, ny aidratsy voasakana, ireo bibikely sy ireo aretina mpanimba ny volo koa de voasakana. Eo amin'ny torom-bolo iray zany de afaka mamboly karazany 2 na 3 ianao. De ireto avy ireo voly afaka miaraka tsara zany eo amin'ny tambolo iray, efa nanome ohatra kely ihany amoa teo. Fa mila maka toerana tsara zany tsika de maka stylo sy penina trany mba ahafahantsika hoe inona avy le tokony ampiarahana zany eo amin'ny toerana anankiray. Azo zarazaraina zany ny torom-bolontsika. Ohatra, baranjely ny tianao atao betsaka de eo akaikaikiny eo afaka asianao ovy na tsaramaso na tongolo na kapusinina. Kapusinina io zany indraindray ohatra ny tsy de mahazatra antsika fa tsara izy io vilena manakaikaiky mifefy na amin'ny sisisim-boly. Fa izy io zany de mitondra reny le tao hoe coccinelle reny ny tena bibikely tia mipetrapetraka amin'ny voninkazo kapusinina io. Ary nefa izy io koa zany de azontsika ohatra hoe atao salady zany ny raviny. Le bibikely coccinelle lazain'ny madame Nirina teo, fahavalon'le volo ve zay sa hoe inona ny antony? Tsy fahavalon'ny volo mihitsy ny coccinelle fa miaro izy ary mihinana an'ireny le bibikely sasany amin'ny volo ireny. De tsara zany ny ambolena an'le capucine zany. Satria eny amin'ireny capucine ireny ny fitoeran'le coccinelle matetika. Ia, eny tompoko. De ohatra ny koa zao hoe betravy de ny afaka ampiarahana aminy tsaramaso de anety de tongolo. Rehefa tongolo zany na tongolo gasy na tongolo be na tongolo maitso na tongolo poireau de afaka ataotsika fanakaiky amin'io betravy io. De ohatra koa zao hoe karaoty
de misy karazany maromaro reto a fa aleo a tsy hoe atao dolo daholo eo amin'ny akaiky ny karoty eo zany reto fa volorona telo sy izy a de afaka ataonao ndray ny sasany amin'ny manaraka manao safidy ianao fa le izy a tany saiko fotsiny hoe reto avy no afaka apetraka amin'ny toerana anankiray. Karoty a de tongolo gasy a laisoa andiva petit pois radis poireau salady voatabia de ohatra ndray hoe katsaka zany ny tiatsika atao betsaka de afaka manao vary atanety tsika na vary atanety ny tiatsika atao betsaka de asitsika katsaka kely ohatra koa azotsika atao zao ohatra hoe vary atanety ataotsika linina telo de katsaka linina ray ny katsaka manko a de avy noho ny vary atanety de sady miaro ny rivotra tsy anariny voambary izy rehefa le voamamoa iny ny vary fa ny katsaka zany de miaro ny vary tsy ho lasa maty fotsy de afaka asitsika ovy petit pois tsaramaso voatabia voatavo de miaraka amin'ny céleri ndray de laisoa épinard tsaramaso poireau petit pois voatabia ka zay tianao atao betsaka zany de apihina tsikelikely ohatra hoe andalany telo ohatra hoe laisoa zao ny tianao vokarina betsaka de apinao céleri ohatra linina ray na apinao épinard linina ray na tsaramaso koa tianao ataonao betsaka de ny poireau sy ny petit pois ohatra ataonao linina ray fa manao tsaramaso linina telo na efatra ianao fa miaro betsaka amin'ny aretina sy ny bibikely zany izay fomba fambolena izay. Laisoa ndray ohatra ny ataotsika betsaka de asitsika betterave kely na céleri na concombre tsaramaso iva épinard salady petit pois voatabia zay tianao am'ireo ampiarahana amin'ny laisoa. Efa tsy mihoatra ny telo izy madame Nirina teo tokony tsy hoatra ny telo zany de nave afaka miaraka amin'ny petit pois sy ny salady de ovy afaka asiana petit pois souffleur tongolo gasy tsaramaso voatabia voatavo de petsay ohatra petsay ndray ny tianao atao betsaka de afaka asianao épinard eo akaikiny afaka asianao frezy afaka asianao tsaramaso de raha souffleur ndray ny tianao atao betsaka de afaka asianao céleri tsaramaso iva voatabia. Raha concombre ndray de afaka asianao anety zany le karazana zava-manitra izy io de basilika koa zava-manitra de céleri laisoa épinard tsaramaso mandadina tongolo be salady. Asiko fitenenana kely zany ny mikasika an'le concombre mankony de matetika izy io halan'ilay lalim-boankazo de tsara zany ny asitsika hoe anety na basilika na céleri eo akaikiny eo na tongolo be ihany koa zany iny koa manome fofona manko ireo karazan-javatra ny tany saika ireo de mandositra ny lalim-boankazo rehefa mare amin'ny fofon'ireo anety basilika céleri na tongolo be ireo eo akaikiny. De raha anao épinard ndray tsika de laisoa frezy tsaramaso petit pois radis salady voatabia zay zany ny azotsika atao mifanakaiky aminy eo fa atao karazany telo ihany de tsaramaso mandadina ndray ohatra ataotsika betsaka de afaka asitsika betterave kely concombre épinard salady de raha tsaramaso iva ndray ny tiatsika atao betsaka de afaka asiana an'ilay anety betterave céleri laisoa concombre frezy petit pois ovy radis voatabia. De raha tongolo be ndray zany ny tiatsika atao betsaka de afaka asitsika tongolo gasy ihany eo akaikiny eo de anety de karoty de concombre de salady de voatabia miaraka amin'ny rose sy hazo finambo. Ny tongolo be zany de afaka volentsika eny ambanin'ireny hazo finambo reny ihany koa fa miaro betsaka n'ireny le lalim-boankazo reny zany izy na tongolo gasy io ihany koa na le anety ny teneniko teo. De le rose ny teneny madame Nirina teo zany reny le rose voninkazo reny izy io le rose voninkazo. Raha tongolo gasy ndray ohatra ny tiatsika atao betsaka
dia afaka asiana radis, frezy, karaoty, kokombra, voatabia, poireau. Dia raha poireau ndray no tiantsika atao betsaka dia azontsika asiana karaoty, selery, épinard, frezy, voatabia. Dia raha petit pois ndray dia karaoty, selery, laisoa, radis. Dia raha salady ndray no tiantsika atao betsaka dia azontsika asiana anety, beterave, kokombra, laisoa, épinard, tsaramaso, petit pois, radis ary voatabia. Raha voatabia ndray ohatra ny tiantsika atao betsaka dia afaka asiantsika karaoty, selery, laisoa, épinard, tongolobe, persily, poireau, salady. Dia raha voatavy ndray ohatra ny tiantsika atao betsaka dia afaka asiantsika ovy zany eo akaikina, dia persily, dia tongolo gasy. Ireo zany ny fampivadiam-bolo mirindra sady milamina eo amin'ny toromboly anankiray. Ia, dia mba tiako azavainao kely bebe kokoa madamo Nirina satria mamerina indroa manatitrantotra le fomba fametrahana anazy zany mba tonga l'izy hoe mirindra sy milamina amin'ny toerana anankiray, le fomba fametrahana fambolenan'le izy eo amin'ny toromboly anankiray ohatra. Zay zavatra tiantsika atao betsaka zany dia atao ohatra hoe baranjely zao ohatra ny tiantsika vokarina be dia be fa amin'ny fotoana le malafo be amin'ny baranjely dia te-ambola ianao dia asianao ovy kely aloha linina iray dia asianao baranjely ohatra hoe linina anankitelo na efatra dia avy eo asianao tsaramaso ndray manarakaraka an'le baranjely, zany hoe le baranjely tianao atao betsaka zany ataonao ampovoany. Fa ireo le zavatra ny teneniko miaraka amin'ireo miaro ireo, miaro anazy sotratra ny aretina sy ny biby zany. Ia, zay le fomba fametrahana sy fandrindrana anazy zay zany atao manaratsipika avokoa. Manaratsipika zay no mampilamina sy mirindra anazy. Dia na mijery anazy eo an-tanimpoly aza mahafinaritra. Ia, dia ny teneninao teo le hoe raha baranjely ny tiana atao betsaka dia akoatr'izay ohatra sady volo miaro le izy ny manatsara. Dia raha tsaramaso indray zany ny tiana atao betsaka dia afaka miaro azy koa zany ohatra le baranjely na le zavatra hafa sa hoe efa le ny tany sainao teo ny tena mety amin'izy rehetra. Le ny tany saiko teo zany no mety amin'ny ohatra hoe raha ambolo baranjely betsaka ianao. Satria ohatra indray raha anao tsaramaso ivy ianao zao dia tsy maintsy ampianao anety na selery anelanelany, anety na beterave na anety na selery. Le tsaramaso iva zany ataonao somary ampovoany. Le tianao vilena betsaka zany ataovy ampovoany dia le miaro andaniny. Ia, dia ry alohantsika ny resaka n'le hoe mamboly capucine atao amin'ny fefy. Ny voly rehetra ve tompoko mety anaovana an'izay avokoa sa mifidy voly hafa le capucine zay raha atao manodidina ny voly? Tsy mifidy izy fa io zany miaro, mitondra n'le coccinelle kely mahafinaritra kely ireny. Dia tsy maninona izy rehefa manara-pefy eny raha ohatra hoe mifefy zany le tambolonao. Mora tsy mifefy ny tambolonao dia afaka ataony eny amin'ny sisim-boly eny izy. Dia ny voly rehetra mety aminy avokoa. Mety aminy avokoa. Ia. Ankoatran'izay ve tompoko mbola misy tsara ho fantatra tiana ampitaina ampiaina tamin'izay le hoe fampivadiana voly izay? Ajanontsika hatreo angambany aloha ny fampivadiam-bolo mirindra satria ireo avoatanisako ireo avokoa zany le voly afaka ampivadiantsika eny an-tanimboly sady mirindra no milamina tsara. Ia, dia mba tiana averinao kely hoe ny tombotsoa azo avy amin'izay. Averiko indray mandeha zany le tombotsoa. Ny vokatra miakatra betsaka, ny tany voarakotra voly, ny aidratsy voasakana, ny bibikely sy ny aretina ampanimba ny voly teo zany dia voasakana. Mijery ny tambolontsika mahafinaritra. Ia. Dia misaotra anao indrindra tompoko nitondra izay torohevitra mahasoa ho an'ny mpiaino antsika izay indray. Hotahian'Andriamanitra ny ianao. Dia samy hotahian'ny tompo daholo antsika rehetra. Tena voaraiko tsara reto ka. Tsy andry amin'ny bonary aho fandehanao fampiarana tamin'izay reko teo. Nda amboly aho fa
ataoko ary amin'ny tanindry dada sy mama dia ho hita eo ny vokany. Raha mamboly katsaka zany zao dia ny ovy, ny pitipois, tsaramaso, tomaty, voatavo, ny vary atanety ny tsara miaraka aminy, sady ny katsaka zany afaka miaro ny vary tsy ho maty fotsy. Raha atao vadim-boly tena vaovany olana amin'iny. Dia nylazainy teo koa hoe ny laisoa zany azo volena miaraka amin'ny betiravy, kokombra, selery, ny tsaramaso iva, ny salady, mety koa amin'ny pitipois, ny epinara, ny tomaty. Zany hoe eo amin'ny torom-boly iray zany dia afaka mamboly zavatra karazany 2 na 3 ianao amin'izay tianao volena amin'ireo afaka miaraka ireo, fa tsy hoe izy rehetra ny ray ampiarahany eo daholo, fa maka torom-boly ray hafandray ianao manao an'le akoatr'izay raha tianao betsaka zany. Betsaka ny lazainy teo ka mazava aleo fa anao fampiarana. Olo Matilda, inona no aleto amin'ny tanin'olona feno vokatra sy tsara tareto e? Ary iza ny tompon'izy ity fa tena mahakarakara mihitsy toy ny kindrindrina. Oay, fa maninona nongotanao ny saladin'olona ry Matilda? Aza mampidi-kizo hoe ry Matilda. Ka tsy ianao ihany ve ny menomenona hoe tsy nahavokatra firy sady lany ny bibikely ny legioma nambolenao e? Dia ny olona no alaina. Ny amidy aza zara raha nisy fa fahatyantoka no azonao dia aleo. Efa lasa tala venao ty ry Matilda, anao alabotry. Aza fatsy fa tsy toetra mibonary zany na sahirana toninina azy izy andao andefa manala baraka. Aloha voavolan'olona dia ndao andeha. Aza sotominao reny tanako ry bonary andao andeha. Tsy misy manao alabotry eto fa mijinja mivokatry ny nafafy sy ny karakaraina. Ahoana ny inoko an'izany fa sanao ve maka sy misandoka zavatr'olona tsara taremoatran'io? Bonary Matilda, dia tsy fantatra ao tsony ve hoe tanin'izy ity? Aiza moa ny analako an'izany e? Tanindry Joseph ty. Bonary tanindry dada sy mamy ty. Dada sy mamy izy e. Fa firy ny rafozany Bonary e? Tanin'ny ray aman-dreniko ty zay nomeny amboleko, fa zany tsy teanao hatr'izay. Nga tokoa moa. Fa rehefa nandreny toromarika mahakasika amin'ny fampivadiana volo mirindra sy milamina eo amin'ny toerana anankiray sady nahita ny fahombiazan'ry Josefa dia tapa-kevitra nanao fampiarana dia izao ny vokany. Hitanao? Tena marina ve zany ry Matilda? Zany ka. Aza mba misangisangy ry Matilda. Za ve isangy amin'izany e? Ahoana no avy hitanao zavatra tsara ohatr'izao ka? Andray, mangetaheta fivoarana, mahita ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiarana amin'ny fampivadiam-boly izay mitondra soa an'ny mpamboly sy ny tany volena, dia miezaka manao fampiarana. Matilda, io hitanao io? Ary fanahoana kosa ho ianao tsy niteny tamiko e? Ka ianao mahay zavatra tsara ohatr'izao aty amin'ny dada sy mama. Jereo anie le kokombra sy ny salady tena tsisy laniny biby mahitsy. Dia jereo koa retsy laisoa sy ny epinara, ny selery mamokatra tsara mahitsy. Ny tsaramaso amin'izany le retsy mandadina sy mamokatra be daholy. Ramatoa, nefa ne le ny volentsika ry amin'ny tanimboly ringitra kely daholo ny laisoa sy ny salady. Ianao no namboly an'izany fa tsy zaka. Eny sady za ve moa aledoika anao fa aleo ny asa vita no ifampitsarana ry Bonary manaraka tsara ny teknika mpambolena dia mahazo vokatra tsara sy mahasalama. Ny asa miena satria tsy betsaka ny ahidratsy, ny masokarena miena
satria voasakana ny bibikely sy ny aretina mpanimba ny voly fa ny endri-bonary ny ekoa mamborona aza namidy nefa zao fa tiantoka ihany no azo eno ae de jereo ny maso finaritra makafiny atsara ny fambolena vokatra sy ny karazany miakatra resa lahatra ramatoa hitako tsara zao ny elanelan'ny asantsika zany mihitsika tsy mitovy mihitsy le vokatra azo tapa-kevitra fa anao fampiarana eny amin'ny tanitsika manomboka raha-pitso fa aza matahoatra ianao de resy lahatra anaraka ny diandro Josefa am'izay zany ty rabonary sady ry dada sy mama zao mazoto makatoromarika sy miara-miasa amin'ny Josefa mihitsy raha vo nahita n'ity fambolena nataoko ty satria hitan'ny atsarany ka mo ry Josefa koa tena tsara fanahy manampy sy manome toromarika n'ity teknika fambolena ara-pomba voajanahary ty enao koa zany miziko aleo zany ifandray amin'ny Josefa manomboka zao vonona hianatra amin'ny teknika mpambolena rehetra any fa aza miasa saina amin'izany ianao tsy hainao zany azafady ry bonary ninona fa nahoana any tsy hanitatra amin'ny fahalalako ka jereo tsara ny zava-bitako ko tsy haiko ahoana zany ianao zao no mbola vo mila ampianarina sao manaonao foana sy beloindray za tsy maintsy mianatra ka dada sy mama aza gaga mihitsy satria ny lehilahy indray ty ny tsy nahazoto nefa mpamboly ko nahoana ny zandray no tsy mahazo resaka mahitsy ao fa miaraka zany ary andao ioto vokatra aloha hoadray reto izaho zany no entina leo am'retsy sika ny maka atao sakafo fa retsy avaratry retsy no amidy oay reto izy tena ho tsara ny tsena raha izao atsaran'izao raha matoa ieno ay mioty very izy ao vaty tena vokatra be mihitsy reto izy sady vokarakara tsara ery iza koa zany Josefa marina mandroso ety amin'ny lalindalile manahoana Josefa aleo zany resaka mifaniasanao toizana andraso fa ho aveny raha Josefa somary malamalama mantsy ny lalana makety bonary ninona aiza zay lalana malama eo ianao koa zany afaka make mifatohizo ny asanareo vaty andraso fa tamy afaza misahirana makety zaza manelingelako tsy manelingelina mihitsy rery Josefa fa avy mihitsy sady mba mamety hevitra anay le raha matokiko zany marinako tsy maninona fangaza ny tena nanampiko mandroso ry Josefa andana raha matolo maka vary misaotra antsika naharitra ny aino ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 4:20 dia milaza fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady koa dia anjaranao zany mandamina sy mampirindra ny fomba fambolena amin'ny fanaovana vadim-boly mba hitera-boka-tsoanao izany ataova ny fampiarana dia hatretikoa aloha ny fiarahantsika tato anatin'ity asa sy tontolo iainan'ity ny namanao fanjaniaina no nanomana izany ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Samma sy Michael tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andremitanso amin'ny manaraka indray raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'reto adresy manaraka reto: page Facebook feo fanantenana na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75
379 74. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Malainy kotezitra Andriamanitra. Ny amin'izany no alaliantsika anio ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany mpiara-mianatra aminao Kalebandretsikivy. Averimberintsika mandraikariva fa mahatezitra an'Andriamanitra ny faharatsiana satria fitiavana izy. Tena mpamindra fo tokoa Andriamanitra ka indray mandeha dia nisy mpaminanina ny metsiny azy noho ny famindram-pony tafahoatra. Tsy izany mpaminany izany fa Jona. Andeo fantaritsika ny amin'ny fihetsepon'ny Jona, ilay mpitondra hafatra manokana sy ny zavatra nylazainy rehefa namela ny eliko Ninive Andriamanitra. Jona 4:1-4. Jona 4:1-4. Fa tsy sitraky Jona indrindra izany ka nyrehitra ny fahatezerany. Dia nivavaka tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe mifona aminao a Jehovah. Tsy izao ihany va no efa nilazaiko fony ambola tany amin'ny taniko, fa ny andreo izy toy izao no nandosirako an'ny Tarsisy, satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza. Koa mifona aminao ankehitriny Jehovah, esory ny aiko, fa aleo ho faty aho toy izay ho velona. Fa ho Jehovah, mo mety va izao firehetry ny fahatezeranao izao? Mifamatotra ny fitiavana sy ny fahamarinana araka ny baiboly. Manambara zavatra roa lehibe ny fihetsika Jona teo anatrehan'ny famindram-pon'Andriamanitra. Voalohany, maneho ny amafy ny fony Jona zany. Halany loatra ny Asirianina noho ny nataony tamin'ny Israely, hany ka tsy tiany amindran'Andriamanitra fo amin'izy ireo. Lesona lehibe oantsika izany ry mpiara-mianatra namana. Mila mitandrina isika tsy hanana toetra tahaka ny an'i Jona, na mitombo na toy inona azy zany. Ireo izay efa nandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny tokony hatsapa, mihoatra noho ny hafa rehetra, fa atolotra an'izay tsy mendrika azy velively ny fahasoavana. Noho izany, tokony vonina izara fahasoavana amin'ny hafa izy ireo. Faharoa, ny fihetsika Jona dia manamafy fa toetra fototra ananan'Andriamanitra ny famindram-po sy ny fahasoavana. Diso fantatry Jona loatra ny famindram-pon'Andriamanitra satria araka ny tsindriny manokana, Andriamanitra ho izy dia mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindram-po. Jona 4:2. Ary fantatry Jona fa anenina ny amin'ny lozany kasainy ahatra amin'ny Ninive Andriamanitra. Azo adika arabaky teny hoe lava orona, ny teny Hebreo nadika hoe malaiko tezitra na maro-po. Araka ny fomba fiteny Hebreo dia amin'ny fandraisana ara-panoharana amin'ny orona ny fahatezerana, ka ny alavan'ny orona no anehoana ny faharetan'ny olona manindry fo mandra-pahatezitra azy. Noho izany, maneho ny faharipon'Andriamanitra sy ny famindram-po ny filazana azy ho lava orona. Isika olombelona dia mora tezitra. Andriamanitra kosa feno faharetana sy faharipo ary mandrotsaka maimam-poana ny fahasoavana manana ambiampy. Saingy tsy manamarina ny fahotana na manampi-maso manoloana ny faharatsiana izy. Andriamanitra mihitsy no nahafony ainy sy ny solo antsika teo amin'ny hazofijaliana ho fanavotana antsika, mba ho marina sady mpanamarina ireo izay mino azy izy. Azonao vakiana ny Romana 7:5-20. Tafahoana teo amin'ny hazofijaliana ny fahamarinana sy ny fahasoavana. Efa nanandrana namindra fo tamin'ny olona izay nanao ratsy anao ve ianao? Azo antoka fa sarotra izany, nefa asain'Andriamanitra ataontsika. Aza dino ny namindran'Andriamanitra fo taminao, raha izany dia hahay amindra fo amin'ny hafa koa ianao. Ahoana koa no ahaizantsika mamindra fo sy miantra, kanefa koa tsy manome vahana ny fahotana na ny fanararaotana na ny fampahoriana? Ireo fanontaniana saintsainareo no isarantsika indray androany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny toy ny fianarana ny mpiara-mianatra aminao Kalebandretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
mirary 420 ora finaritra ho anao ny awr.